Teto amin'ny biro-pifidianana EPP Amboniloha Alarby, isan'ny nampamailo ny rehetra ny fampiasana karapanondro tsy misy fitomboka sy tsy misy lafitondro ary indrindra ihany koa ny karapanondro vaovao. Atranisy moa zany teto amin'ny commune no Satandrefana bureau de vote EPP tokotany tsara nisy toejavatra ohatr' zao madama anankiray izay nitana carte électorale maromaro tao anaty poketrany rehefa nanatonana zany izy io dia hoe ahoana ty zavatra ataonao satria efa hitana izy ny zara zany dia tsy haritra moa zany amin'ny mpanara-maso ny tena dia nanontany anazy hoe ino ty zavatra ataonao ty adjoint chef pokotany ao izy mizarana ty eny akaiky anao adjoint chef pokotany fantatro tsara zany eto ianao nefa manao gilet ny observateur safidy tsy tokony andrakitrao mihitsy mizara ny carte électorale surtout avy any anaty poketran'olo izy navoakanao ho an'ny olona zay tonga dia natsoka izy mivoaka anakany atoko satria tao anatin'ny bureau de vote anankiray salle numéro 5 tao amin'ny bureau de vote nampiafoloko izy mbola hitako raha ohatra ka hoe chef pokotany na tokotany tsara indray nitondran'ny tenany manino izy anatin'ny bureau de vote nampiafolo indray no mizara n'le carte électorale zany. Toy izany ihany koa ny teto amin'ny lycée Jijira Bearvelo. Miaramila ireto voalaza fa nitondra karapanondro tsy dia mazava ireto ary efa nisy ny tranga toy izao teto tamin'ny fiodinana voalohany ho ny mpitiambana ao amin'ny birao fandatsaham-bato eto. Ny karapanondro zareo hafa dia numéro 1 karapifidianana hafa ny numéro 1 le karapanondro dia voaterina ilay fepetra naka ny karapifidianana zareo zay ny zavatra fa tsisy itovisa mianarana tsy mitovy tena saina mifidy tsy nasaina mifidy ka nalainay fotsiny ara le karapi dia le anankiray moa tena tsy mitovy mihitsy na ny anarana ny anarana tsy mitovy anatin'ny fifidianana karapanondro hafa ny entina efa matetika tranga io tamin'ny fidinana voalohany efa tranga izay zavatra izay dia mbola miverina izy eto anozy zato kosa karatra anjatony maro ireto mbola tsy voazara ireto ary androany vao mitety olona mizara izany ny tompona andraikitra hoy ny filoha-pokotany. Ny mahagaga ny olona nefa dia sady mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny mpanara-maso safidy no filoha lefitry ny fokotany no nijara io karapifidianana io ka nampiayany olom-pirenena. Tena marina ny olona eto resaka karapanondro. Misy karapanondro tsisy lavitondro, misy karapanondro tsisy kase. Izay zany manara-maso satria efa be loatra ny zavatra hita hoe tsy ara-dalàna, misy karapanondro fosika misy an'izao misy tsy ara-dalàna. Dia mijery an'izay zay dia rehefa miresaka momba an'iny dia asiany sasany problème be izy. Mpepetra-angaisana zany zao dia miaraka mijery an'le olona manana olana karapanondro dia misy olo-tena avy amin'ny andaniny sy ny kila miaraka misy olo-tena fokotany manara-maso an'ilay izy mijery. Rehefa hita hoe tena tsy izy mihitsy dia mandray andraikitra anao. Raha hita kosa hoe olona eto amin'ny fokotany mety fahadisoana variany mety tsisy izay dia mahazo mifidy izy. Efa samy nandraisana fepetra avokoa ireo karazana lesoka hita teny amin'ny birao fandatsaham-bato ireo. Nisy hatrany ny fanadihadiana nataon'ny vady tany ary nisy ihany koa ny fanapahan-kevitra avy amin'ny CENI ka noraisina teo no eo.